fa eo zay any le andro fahatelo maty alarobia sa maty zoma. Tao aritsika Matthieu 12:40 fa Jesoa namaly azy ireo hoe zay taranaka ratsy fanasy mpijagajaga dia efa ampitady famantarana satria rehetra zany nangataka meo famantarana zay gravy tady famantarana zay taranaka ratsy fanasy mpijagajaga dia efa ampitady famantarana gravy te Jesosy te nefa tsy isy famantarana omena azy afa-tsy famantarana ny amin'ny jonapa aminany fa tahaka ny toerany jona 3 andro sy 3 alina tao kibony azan-drano lehibe dia toy izany ny toerany zanak'olona 3 andro sy 3 alina ao anatin'ny tany eo ara 3 andro tsy mety zany e raha vao zoma hariva sabotsy maraina sabotsy hariva lahady maraina lahady hariva latsinainy maraina latsinainy hariva andro zay vao 3 andro 3 ve zay sa mbola misy talata io zany le izy tsy maintsy larobia atsasaky ny herinandro izy maty dia 2 3 3 zay ny 72 heures tsangana sabata izy sabata ihany tokony ivavahana fa iny any andehananareo aty kaganareo vavaka tsy mivavaka kenareo aty manatrika gasy mmbe nareo tsy mivavaka ka fiangonana gasy mmbe ty zoma hariva sabotsy fotsiny izy maty lahady izy efa velona la 36 heures maximum azainareo fa 3 andro sy 3 alina Matthieu 12:40 io jerentsika amin'izay ny tena voasoratra ao anaty baiboly dia tsisy afa-tsy io Matthieu 12:40 io hoe 3 andro sy 3 alina ny antony hoe Matthieu 12:40 3 andro sy 3 alina dia tsy le Jesoa Kristy loatra ny tia nyresahanao anatin'io fa lay 3 andro sy 3 alina tao kibon'ny hazan-drano jona ao tsika jona ny tena resahany eo dia raha mitady famantarana ianareo izy dia toy izany koa ny toerany zanak'olona 3 andro sy 3 alina ao anatin'ny tany zay ihany misy an'io teny io fa ny teny betsaka tena misy eo dia marka 8:31 ary anomboka ampianatra azy ireo izy fa tsy maintsy hijaly mafy ny zanak'olona ro lavon'ny olona sy lehibe mpisorona ary ireo mpanora-dalàna ka hovonony nefa afaka atelona 3e jour afaka atelona dia hitsangana indray izy marka 9:31 fa nampianatra amin'ny mpianatra izy ka nytiany taminy hoe ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny olona ka hovonony ary rehefa maty izy dia hitsangana rehefa afaka atelona tsy mipresize zany hoe 3 andro 3 alina fa atelona 3e jour marka 10:34 ary nanao azy fimehezany reny sy nandrora azy sy kapokazy ary afaty azy rehefa afaka atelona dia hitsangana indray izy mbola misy anankiray farany jaune nefa hoy jiosy nandritra ny 9 taona nanganana ity tepolitika ianao fa atsangana azy amin'ny atelona jereo tsy mitovy zany atelona zay miverina iny efatreto raha ohatra ka ndre mandeha fotsiny le 3 andro sy 3 alina tary Matthieu 16 indray le andro fahatelo indray jerentsika Matthieu 16:21 hatramin'izay andro zay nanomboan'i Jesoa nanoe tamin'ny mpianana fa tsy maintsy akany Jerosalema izy ka ampijaliana azy mafy lolona ampijaly azy mafy lolona lehibe mpisorona mpanora-dalàna dia volona izy ka hitsangana amin'ny andro fahatelo andro fahatelo indray ny resahany eto Matthieu 17:23 ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny olona ka hovonony nefa amin'ny andro fahatelo dia atsangana indray izy lala indrindra ireo tanareo fitsanganana andro fahatelo fitsanganana andro fahatelo Matthieu 20:19 ka atolony amin'ny jetilisa mba ataony fimehezana sy hokapohany arombohany amin'ny azy fijaliana nefa amin'ny andro fahatelo dia atsangana ny andro fahatelo Luka 9:22 ka ny teny hoe ny zanak'olona dia tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavin'ny olona sy lehibe mpisorona mba amin'ny mpanora-dalàna sy hovonony ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana tanareo andro fahatelo foana na atelona na andro fahatelo foana no hitenenany azy avery mbola misy anankiray koa iny
1 Corinthiens 15 3-4 Kristy maty no fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina andro fahatelo. Eto indray tsika mijery hoe oviana izy nitsangana retony hoe milaza hoe zoma izy maty zoma maty noho ny ampitson'ny andro fiomanana, ny andro fiomanana le paska le lakamisy dia ny ampitson'iny zoma dia ny voro ny plato any lehibe ny mpisorona sy ny fariseo. Marka 15:42 noho ny ariva ny andro sady andro fiomanana dia andro alohan'ny sabata. Inona ny andro alohan'ny sabata? Zoma. Dia avy Josefa avy any Arimatia lehilahy manakaja izay isan'ny Siledona sady ny andro fanjakan'Andriamanitra koa saniditra tao amin'ny pilato izy nangataka amin'ny fatin'i Jesoa. Nalevina izy zany zoma. Sa mbola nandrasana amin'ny fatiny maty alarobia izy dia nandrasana 2 andro. Luc 23:56-54 dia nampidily ny fatika ny fonosiny lamba ariry madinika dia naleviny tao amin'ny fasana voalavaka tao amin'ny vatolamba izay tsy mbola nandevenana olona. Andro fiomanana zany andro zany fa efa tompotra ny sabata. Tanareo zoma ny miomana ny olona, zoma daholo dia efa tao ny sakafo rapitso, zoma daholo ny rehetrarehetra fa rapitso hatramin'izao manindry bouton amin'ny ascenseur ara dia tsy azo atao gravy dia rehefa sabotsy dia mandeha ho azy le ascenseur fa riny any gentilisa, ny gentilisa ihany ny azo pitserina ny bouton rehefa sabotsy fa efa manina zoma daholo ny azy ny rehetrarehetra gravy. Jean 19:31 ary satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny pilato ny juste mba ho tapahana ny ranjon'ireo ka hisorona ny faty mba tsy ho tratry ny andro sabata. Tsy tratry ny rapitso eo amin'ny azo fijaliana satria andro lehibe zany sabata zany. Ve ao rehetrarehetra eo mampiseho fa zomanina fa tezany mbola inona ndray ary nitsanganany tamin'ny alin'ny sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro. Inona ny andro voalohany amin'ny herinandro? Lahady. Dia avy ijery fasa Maria Magdalena sy Maria ray hafa fa tsy tao tsony izy lahady. Marka 16:2 noho ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo raha vao miposaka amin'ny masoandro. Jeren'i Jesoa Kristy tsy ao tsony izy. Luc 24:1 vao maraina be tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, avery foana le andro voalohany amin'ny herinandro lahady zany dia nakany amin'ny fasana izy ireo nitondra zava-manitra izay efa nomanina. Jauna tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha vao maraina mbola maizimaizina nakany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vady voahisitra tamin'ny fasana. Ny alahady ho averiko ihany any zoma, ny zoma dia manomboka zoma maty masoandro sabata. Ny lahady maty masoandro ny lahady. Ty posaka ty zany efa nisy 6 heures teo na 12 heures mihitsy teo alohan'izay. Dikan'izay raha nijerentsika amin'ny baiboly dia maty zoma izy dia nitsangana lahady. Zay vakitsika teo 36 heures zany. Kanefa tsy mifanohatra satria hita ao anaty boky iray Maty ihany miteny 3 andro 3 alina, Maty ihany miteny hoe atelona, Maty ihany miteny hoe andro fahatelo. Ahoana na fahatsika mampifandray an'izany zavatra zany? Analogie de la foi veryntsika tsisy mifanohatra ao anaty baiboly, tsisy mifanohatra ao. Ny fomba ny jiosy dia ohatr'izao rehefa ary tsy ny jiosy ihany fa natsika ary. Raha manontany ianao hoe firy taona ianao dia mamaly valiteninao ianao. Marina ve valiteninao sa diso? Firy taona ianao? Fa tsy ianao tsy andeha an'iza hoe firy taona ianao? Za 4 taona sy 3 volana sy 3 andro ary 5 ora sy 3 sekondy. Zay ny ainako. Tsisy ianao an'izany. Fa na ianao manao 3 na ianao manao 5 10 ve ianao raha manao 3 10 ve ianao raha manao 5 na manao 7 koa ary. Fa ho an'ny jiosy ny andro ray itsahana dia ray andro sy ray alina zay. Zoma sabotsy lahady dia zoma zany efa andro ray, sabotsy andro ray dia lahady koa la andro ray, 3 andro. Ao, da tsika rage manao an'izany fa nisan'izany mbola tsy mino.
ao arany mamaky tsara mpanjaka voalohany toko faharoa amby roapolo andininy faharoa amby dimapolo io ny farany mpanjaka dia avo izy mpanjaka faharoa rehefa avy eo boky ray ihany io tamin'ny testamen'ny jiosy a fa nizaraina boky roa izy aty amin'ny ho atsika amin'izao fotoana izao tamin'ny taona fahafito amby folo nanjakany Josafata mpanjakany Joda no nanomboka nanjaka tamin'ny Israely tao Samaria Azia zanaky Ahaba nanjaka roa taona tamin'ny Israely izy ao zao ny famakina baiboly rehefa mpanjaka i mpanjaka ny Joda no atao repera rehefa anisany taona ny mpanjakany Asiria mpanjakany Samaria zareo mpanjakany Israely zany Joda sy Israely zara roa manko mifanjakana Israely any avaratra Joda ty atsimo rehefa iteny izy hoe oviny ty nanjaka oviny ty le tany Samaria nanjaka dia ataony par rapport am'le nanjakany le mpanjaka tatya Joda fakazo vetsika araka ok tamin'ny fahafito amby folo taona nanjakany Josafata mpanjakany Joda ty atsimo nanomboka nanjaka tamin'ny Israely tany Samaria Azia zanaky Ahaba firy taona nanjakany raha ataony safe fito amby folo ampina roa tokony oviny izy zany niala teo 7 ao tsy hoe tsy mahay manisa akorina iny fa fomba fanisy zany normal be zany zay hitsahana de fa izy zay mpanjaka faharoa toko fahatelo andiny voalohany i Jeroboama zanaky Ahaba nanomboka nanjaka tao amin'ny Israely tao Samaria tamin'ny valo amby folo taona nanjakany Josafata i Jeorama zany nandibeny Azia ao nefa ny Jeorama nanjaka tamin'ny fahavalo amby folo taona nanjakany Josafata mpanjakany Joda ary nanjaka nandritra amby folo taona izy i Azia nefa nanjaka nandritra firy taona roa taona tsy diso calcul zany fa le taona nitsahany iny tamin'ny 1991 no nanjaky Azia de 92 izy maty de roa taona satria 91 zany efa hery taona de 92 koa taona ray itsahany ao zay lefa nizy normal zany zay hitsahana de fa izy zay mbola tsy mino mpanjaka voalohany toko fa 5 amby folo andiny voalohany tamin'ny taona fahavalo amby folo nanjakany Jeroboama zanaky Nebada ny toka mpanjakany Joda Iabia telo taona ny nanjakany tany Jerosalema ny anarany reniny dia Imaka zanaka vaviny ty Absaloma i Jeroboama mpanjakany Israely avaratra i Iabia mpanjakany Joda ao repera valo amby folo taona nanjakany Jeroboama Iabia telo taona ny nanjakany tany Jerosalema valo amby folo ampina telo andininy fasivy tamin'ny taona fahavalo amby roapolo nanjakany Jeroboama mpanjakany Israely ny tonga mpanjakany Joda i Asa tamin'ny taona faharoapolo mantsy 18 19 20 telo taona ny nanjakany tany Jerosalema ao fa nisa mihitsy zany fa nisa tsy diso izy akory fa zay le fomba fanisa 18 19 20 telo taona mbola tsy mino andiny fahatelo amby telopolo mpanjaka voalohany toko fa 5 amby folo tamin'ny taona fahatelo nanjakany Asa mpanjakany Joda no tonga mpanjakany Israely tao Tizray Basa zanaky Aya ka nanjaka 4 amby roapolo taona izy calcul kely tamin'ny taona fahatelo nanjakany Asa Joda Asa ndray ato de tonga mpanjakany Israely Basa nanjaka 4 amby roapolo taona izy 4 amby roapolo plus 3 ça fait andininy 16 ndray andininy fahavalo tamin'ny taona fahenina amby roapolo nanjakany Asa mpanjakany Joda ny tonga mpanjakany Israely tao Tizra ndray Ela zanaky Basa solo Basa zany tio 4 amby roapolo telo taona izy teo
taona fahatelo 20 nefa nanjaka 4 mbola tsy mino tamin'ny taona fa 7 nanjakany asandray io 7 nanjakany asandray mpanjakany joda no nanjakany zimiry andro 7 tao ty izy raha ty nanjaka 2 taona 7 taona ray 7 taona ray ara tsy mino zany tsondra ga dana makany amin'ny maiola fa na inona ny zava-dehibe indrindra dia zao tsy ny fotoana ny janona ny tao am-pasana ny zava-dehibe voaporofitsika teo le izy fa zoma dia alahady fa tsy zay ny zava-dehibe fa Jesoa Kristy tena maty ary mbola tsy matera dia mbola nitsatohana lefina ny lany voany dia Jesoa Kristy tena nitsangana tamin'ny maty ary olona tsy omby 5 ny ray nahita azy ny rahalahiny ary lasanino avy eo zay ny zava-dehibe indrindra fa raha vao tsy zay ny ianao dia tia ary tia ny olany sabatista sy ny rehetrarehetra Galatianina 4:11 andro volana sy fotoana ary taona ny tandremanareo fantatra matahotra aminareo fa andreo sasatra foana taminareo tsy isy dikany mihitsy ny évangélisation nataoko taminareo fa tahaka ny tsy converti ihany nareo fa tsy Jesosy ny tandremanareo fa andro tsy maintsy sabotsy volana 14 nisanina ary fotoana sy taona raha vao tsy zay dia tsy izy inona mahasamy hafa anareo amin'ny mpanompo sampanandro jery andro hoe tsy maintsy amin'izao zay vao atao zay vao mety fa raha vao tsy zao le andro dia tsy mety inona mahasamy hafa amin'izany tovy matahotra ny aminareo tsy isy dika ny famonjenanareo sy fitorenana tao aminareo raha mbola andro ny tandremanareo tsy zay ny zava-dehibe ny zava-dehibe dia zao 1 Corinthiens 15 ny atao hoe filazantsara ozy izy mpahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara dia zao maty no mifahotantsika Kristy araka ny soratra masina dia nalevana ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina zoma andro ray sabotsy andro faharoa lahady andro fahatelo araka ny soratra masina ary indrindra maranantsika azy dia zao hoe zavatra misy ake dia zao hoe raha tsy natsangany Kristy izy nitsangana ny zava-dehibe indrindra fa raha tsy natsangana izy dia zava-poana ny finoanareo ary mbola maty ao fahotanareo ihany nareo fa izy nitsangana tamin'ny maty ny zava-dehibe indrindra amin'ny finoantsika noho izany tsy mila ampiana tsony ny asa nataon'i Jesosy fa efa vita ny asa-pamonjeny ny ataonao zao dia manaiky fotsiny hoe moanao no nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ianao no tokony ho faty fa izy no maty ny solanao teo amin'ny hazo fijaliana tanao fatrakaniny fa teo daholo ny aretina sy ny mafy rehetrarehetra mifantsika sy ny rehetrarehetra satroka tsilo ianao na miketro lara mbola vao mainka marary ihany letika le tsilo fa tsy ny zava-dehibe fa le izy le tamin'ny telo fahefatra tafasarika tamin'Andriamanitra ara-panahy mihitsy tsy lasa Andriamanitra tsony le Andriamanitra tsy lasa ray tsony le Andriamanitra lasa Andriamanitra sisa satria izy nitondra ny fahotanao ny aretinao ny netiny teo ny fahotanao ny netiny teo ianao no tokony ho faty izy tsy mendrika ny faty fa izy nitsangana tamin'ny maty aza ampiana tsony zany zavatra zany aza ampiana ny ezaka ninina aza ampiana ataovy zay alalanao sy afantaranao satria rehefa mahalala ianao dia fantatrao izy dia tianao dia manana firaisana amin'ny Jesoa Kristy ianao dia io no manampy anao aresin'ny fakapanahy satria efa nalaim-panahy tahaka anao koa izy tamin'ny fahoriana netiny tsy ny fahoriana mafy be fahoriana iainanao zao dia aretina mamely ny havana lasa maty ny vola tsy misy eo an-tanana nina ny hoavy tsy mipetraka mafy fa mbola mafy no zany netiny Jesoa Kristy teo amin'ny hazo fijaliana indrindra ny fisarahany tamin'ny rainy ho anao nefa tsisy mahasaraka ny fitiavanao amin'ny Kristy tsony dia aza ampiana hoe miezaka anao an'izao sy ezaka natateraka dikany hoe miezaka tsy hoe tsy manao fa manao ianao satria mitovendrika amin'ny Kristy le Kristy velao anatinao dia izy manampy anao hatateraka sy anao any sitrapony izy ihany no mavonjy anao sy manampy anao hatateraka ny sitrapony tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko
fa misy manko ny manindry zany hoe aza mezaka tso fa ny azy tena tsy manao mihitsiny ianao dia ninona ataonao efa ara kristika ianao dia tian'andriamanitra foana fa tsy zany ny tiako tenenina fa lofaka azo tsara tsika tiako tenenina dia zao miankina amin'ny Jesoa Kristy ny zavatra rehetra aza-pihana ny ezakao intsony satria zao ny teniny teo amin'ny azo fijaliana hoe vita. Misaotranao naharitra ny ianao hatramin'ny farany. Raha nasoanao iny video iny ka te hanohana ny gasy MMB ianao izay tsy fiangonana akory na fikambanana miantso ny olona hanaraka azy fa sehatra fotsiny ihany ampianarana ny malagasy hamaky baiboly hitiavany mamaky an'izany sy hamaky ny baiboly isan'andro dia hiainana an'izany amin'ny fiainana isan'andro raha tianao ny hampandroso hanohana ny asan'Andriamanitra dia aza misalasala mandefa MP amin'ny pejy Facebook gasy mahay mamaky baiboly. Ary raha ohatra koa moa ka azadino raha ohatra ka amin'ny Facebook ianao dia azadino ny manao j'aime ny pazintsika na raha amin'ny YouTube dia manao j'aime dia avy eo misabone amin'ny pejy YouTube antsika.